Araka mahazatra ihany koa moa efa eo ambony io ny lohateny-javatra resahana eto. Na efa nilaza zaza fa tsy resaka intsony momba ny resaka fivavahana, de voatery tsy maintsy miverina eto aho noho ny famaroan'ireo pastera miditra ao anatin'ny komantera mahakasika an'ilay iny resaka vavolo-karena iny. Zavadika zay ny voatery tsy maintsy iverenako eto mbola hitondrako fanazavana bebe kokoa. Ka no nanomboako anazy angamba dia izao. Tsy tsika kristianina rery ihany no mivavaka amin'Andriamanitra, fa raha tsy teny aho ny silamo koa dia mivavaka amin'Andriamanitra, fa ny anarana iantsony ny silamo ny Andriamanitra fotsiny no hafa dia Allah, fa Allah dia i Andriamanitra no anarana iantsony zareo anazy. Andriamanitra dia Allah ny anarana iantsony zareo anazy, fa ho antsika kristianina zany dia Jehova Andriamanitra. Ny zavatra mahagaga nefa dia zao, ary mampametraka fanontaniana, fa ny mpino silamo dia mampiasa ny Coran, de nizay zavatra rehetra voalaza amin'io Coran ao de ekeny mpino silamo maneran-tany, ary ny mpino silamo de tokana ihany, tsy misy silamo maro, mizarazara maro silamo zao zao tsy misy, ray ihany ny silamo maneran-tany. Mitovy amin'izany ihany koa ny boudaisme, ray ihany ny boudaisme eran-tany, foto-kevitra ray ihany no ivavahany boudaisme eran-tany. Mitovy amin'izay ihany koa ny judaisme, ray ihany koa. Petraka ny fanontaniana, ary apetrako aminareo pastera marobe ao reo, apetrako le fanontaniana, fa maninona isika kristianina no mizarazara maro isan-karazany, indrindra taty amin'ny generation fa amitsika zao aty lasa mizarazara marobe ny kristianina. Inona no antony? Ara-dalàna ve zany sa tsy ara-dalàna? Nefa de Andriamanitra rery ihany no ivavahana, fa misy karazany maro ny anara-piangonana kristianina, efa tsy tambo isaina tsony ny anarana fiangonana kristianina. Efa nanomboka tany amin'ny fotoana fahaela be taloha ny tsy fitovizan'ny kristianina hevitra noho n'inona, noho n'io baiboly io. Efa tany amin'ny andron'ny Lotera no nanomboka tsy nitovy hevitra ny kristianina, satria noho ny baiboly, satria za hoe de tsy teny hoe diso Lotera nisitaka tao anatin'ny fivavahana romanina, na hoe marina ny fivavahana romanina raha nizingizina amin'ny heviny, tsy anjarako ny hitsaran'izany, tsy anjarako ny hitenen'izany, fa matoa i Lotera nisitaka tao de misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritriny tao anatin'ilay fitondrana ny hevitry ny baiboly. Ary tsy manome tsiny ny Lotera ihany koa ny tenako raha ohatsy nisitaka, satria samy namen'Andriamanitra saina isaina, samy nomen'Andriamanitra saina afaka andalina, ka tsy manome tsiny ny Lotera velively raha ohatra nisitaka izy tam'izay fotoana zay tsy tohizako mahakasika an'iny mahakasika an'izay, fa lay tsy fitovizan-kevitry ny kristianina mahatonga ana miteny an'izay dia mahakasika ny resaka baiboly, satria voapirofo hatramin'izao fa samy mitondra fampianarana zay tiany ampianarana ny mpivavaka kristianina, ny mpitandrina rehetra, na mopera io, na pastera io, na inona io, rehefa voasokajy mpiandrodry de samy manana ny tondrany an'io foto-kevitry n'io baiboly io. Zany hoe mazava ho azy zany fa misy ny tena tehana manao fampianarana marina araky ny baiboly, misy ny manao fampianarana diso
misy manao fitaovana an'ilay baiboly sy tenin'Andriamanitra ho fangorona karena, entina hisolokiana. Karariny raha ohatry ny zarazara maro ny kristianina, de fanontaniana petraky fotsiny, ara-dalàna ve zany fanompoantsika an'Andriamanitra zany? Nisy fotoana ve ny tenan'Andriamanitra hoe samy mitondrà ny hevitsy na i Jesosy samy mitondrà hevitsy ny hitondrana nyty zay voasoratra azy ianareo mpitandrina rehetrarehetra? Tamin'ny fotoana ahoana, tamin'ny fotoana inona no ny tenenan Jesosy an'izany na ny tenen'Andriamanitra zany tamintsika kristianina? Meky profo anankiroa tsika hanamarinana zay tsy fitovian-kevitry ny kristianina zany nefa Jesosy rery ihany, Andriamanitra rery ihany no ivavahana. De io resaka Jesosy sy Andriamanitra io. Indrindrindrindra reo fiangonana zay niorina taty aoriana, vao ny oloko ny Jesosy mamonjy, ny ara-pilazany tsara, maro, tsy voatery hoe tsy fiangonana tsika gasy fa na fiangonana ny Afrika, evangelika ny Afrika re, de milaza fa Jesosy ihany no Andriamanitra, Andriamanitra ihany Jesosy. Ara-dalàna ve izany? Anome ohatsy ray za, de anjaranareo miteny sy mandiniky hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna. Iza ny anaranao? Rakoto. Za Rakoto. Iza ny anaran'ny rainao? Ny anaran'ny raiko Rabe. De aiza ny rainao? Za ihany no raiko. Ara-dalàna ve zany aminareo? Ara-dalàna ve zany ho anareo fiangonana mampianatra, nareo pastera mampianatra an'izany amin'ny mpino kristianina? Efa impiry Jesosy no teny ao anatin'ny baiboly tamin'ny andro ny ainany, ny raiko ho anotran'ny raiko, ho anakavana tananakavanan'ny raiko, ny raiko. Mazava be zany fa izy zanaka, izy ray Andriamanitra ny rainy. De ahoana moa no mbola maharay an'ny Jesosy Andriamanitra ihany Jesosy? Lôzika ve zany zavatra zany? Izy tompo tenany aza efa miteny zao hoe ny raiko de ianareo mpitandrina, mpiandrondra ty afara mampianatra zavatra diso ho an'ilay kristianina hoe Jesosy ihany n'Andriamanitra. Zay zao de fa tsy fitovian-kevitra, tsy fitondrana an'io baiboly io, samy mitondra zay tiana hitondrana anazy. Profo faharoa, misy ny kristianina mihinana kosoa, misy ny kristianina tsy mihinana kosoa. Nefa ty baiboly raha io ihany no vakina sy ampianarina amin'ny mpino kristianina. Ara-dalàna ve zany? Ara-dalàna ve zany amintsika? Maro ny fiangonana kristianina mihinana kosoa, maro ny fiangonana kristianina tsy mamela ny mpino fahotana ny finanana kosoa. Ara-dalàna ve zany amintsika? Nefa de baiboly ray foana. Zany miprofo fa samy mitondra zay tiany hitondrany an'ilay fampianarana ny tenin'Andriamanitra sy voasoratra ao amin'ny baiboly isika kristianina. Iny moa anjarany ilay mpivavaka tsotra-pino anaiky sy tsy anaiky an'ilay fampianarana zay ataony zay pastera misy anazy any, tsy rairay avy. Zay ny profo faharoa, mazava be angamba zay. Hiditra zany resaka fitahina satria maro ihany koa reo mpivavaka efa voan'ny lava cerveau reo amin'ny resaka fahafolo-karena, amin'io resaka video fahafolo-karena iny milaza fa hoe zay ny tahina, zay lasa nanan-karena rehefa nivavaka tao, zay lasa ny tahina Andriamanitra rehefa nivavaka tao, nandeha tsara ny varotranay, businessinay, ohatran'izao tsy nanatra.
ny zavatra tsika tenena zao, inona natao hoe fitahina raha voasoratra ao amin'ny baiboly. So de tsy ampianarin'ilay pasteranareo natao hoe fitahina avy amin'Andriamanitra. Zay zany eto mba mangataka aminareo pastera, reo fiangonanareo mpitariky fafolon-karena reo, fa ho tahina zay mandoa fafolon-karena amin'ny asa taony, ampidi-bola be, andeha businessny. Mba antany anareo pastera mitondra an'ireny fiangonana mpanao an'ireny za, mba afaky omenareo eto ve ny atoko sy andininy zay nilazana Jehovan'Andriamanitra ao, fa ny fitahina avy amin'Andriamanitra de resaka varotra business, varotra maka vary any Ambatozaka de amidy Antananarivo de mahazo tompony de nitahin'Andriamanitra, maka lamba ana Chine de amidy ao friperia na Belzika na maka entana ana Chine de mahazo tombony de tahin'Andriamanitra. Aiza ao baiboly no miteny hoe resaka varotra kana tombony no fitahina avy amin'Andriamanitra? Ny voasoratra ao anatin'ny baiboly tompoko, ny fitahina rehetra zay tenen'Andriamanitra dia manomboka any amin'ny Genesis dia resaka fambolena sy fiompiana. Ho tahiko fambolena reo, ho rarako ny valala tsy hanimba ny fambolena reo, ataoko vokatra zato heny ny fambolenareo, ho tahiko ny fiompinareo, ho rarako ny aretina mandringa tsy handripaka ny fiompinareo. Zany hoe ny tena fitahina avy amin'Andriamanitra tompoko voalazan'ny baiboly dia mipetraka amin'ny zavatra natoraly, fambolena sy fiompiana, fa tsisy resaka business mihitsiny ny atao hoe fitahin'Andriamanitra. Fa ho anareo zay mpivavaka miteny hoe zay normal be, rehefa mampiasa vola anao, manodina vola, manao business tompoko de mahazo tombony ka ara-dalàna tsara, fa tsy midika velively iny hoe fitahina avy amin'Andriamanitra. Tsy nametraka ny fitahina any anatin'ny fakana tombony ara-barotra velively Andriamanitra tompoko. Araveriko foana nandroany Jesosy reo mpivarotra tao nanao varotra tao anatin'ny tempoliny, mpivarotra nila tombony tao, noroainy Jesosy tao satria tsy nankasitrahany, satria tsy izany ny fitahin'Andriamanitra. Aoka hazava aminareo reo mpivavaka vovoan'ny lavage cerveau reo, fa mety tsy ampianariny pasteranareo le izy, fa pasteranareo te hahazo an'ilay fafolon-karena aterinareo satria nahazo tombonareo benefisy tamin'ny entana avy any Chine na resaka business friperie na business tobile, de pastera mila ny 10% de tsy ampianariny anareo ny tena atao hoe fitahin'Andriamanitra. Ao zay ny mampalelo amin'ny reo mpino tsy de manana vola ampiasana mampitombo arena amin'ireny fiangonana mantsy, de zao raha mba nihinana pizza izy androany satria mety indray isa-taona mba mihinana pizza na mihinana vorotsiloza androany, de eritreretiny fa fitahina hoe fitahin'Andriamanitra fa mba nihinana pizza andro. Ohatran'izay zany zava misy amin'ireny fiangonana reny ho an'ilay tsy manan-katao, nefa le mba asa kely nataony iny zany, iny varotra kely nataony iny nahazahotombo hoe mba nanao loka tsara androany, de iny no lazainy fa fitahin'Andriamanitra. Ny tena fitahin'Andriamanitra zany raha ohatra hoe tena hoe arana arabaky tena anatin'ny baiboly, ary tena zay no izy, fa tsisy hevitsy mifanahy velively. Io vola fafolon-karena io tsy hevitsy mifanahy, raha io no ro ataonareo hevitsy mifanahy, fa raha raina arabaky teny dia resaka fambolena, resaka fiompiana. Ka raha amizao anao raha ohatra hoe voaloham-bokatra zay voalazany tamin'andro Levita na amin'ny Levity kosa any matsindray toko sy andininy zay, voaloham-bokatra hoentiny voaloham-bokatrynao
ara-dalàna zany satria ino tahin'Andriamanitra hoentiny voalohany bokatsynao hoenty anam-piangonana iaraha misakafo amin'ny rehetra ao am-piangonana zay voasoratry ny soratra masinao ara-dalàna tsara zany satria nitahin'Andriamanitra fambolenao niteraka ny fiompiny ao na niteraka marobe le voalohan'ilay fiompiana rehefa lehibebe andana rehefa misy fitoam-bavaka fiaraha misakafo atao laoka anam-piangonana irahany rehetra misakafo ara-dalàna zany araky ny tenin'Andriamanitra zany fa tsisy resaka ara-bola mihitsy ny tompoko sy ara-barotra filana tombony ny resaka fitahin'Andriamanitra sy ny resaka vavolo-karena. Ka eto aho de mangataka anareo pastera rehetra reo hamaly an'izay fanontaniako zay hoe fanahoana ara-dalàna ve zay tsika kristianina am'izay tsy fitovizan-kefatry zay voalazan'ny baiboly voalazan'Andriamanitra ve zany voalazan'i Jesosy ve zany hoe ty baiboly de samia mitondra azy fomba famanina tsy mitovy hevitra tsika kristianina ohatran'ny nameko ohatra izy reo ohatran'ireo silamo reo eken'ny rehetra ny Coran eken'ny rehetra lala mitovy am'izany koa ny boudaisme ka ohatran'izay sotran'izay le izy ka ataoko angamba tsy haiko na ho tonga saina am'izay nareo mpino reo lavaly sevoa reo fa tsy maninona fa adidy koa ny miteny an'izany nareo man tsy miteny amika mitsara tsy mitsara nareo aza ro mitsara na hoe manendrika an'Andriamanitra manendrika Jesosy efa manendrika ahoana moa ny nareo no defa mandika sady lay voasorotry ny baiboly ao fanendrena ve zao ataoko zao miteny ny zava-mitsy tokony hampianarina amin'ny lalana mahitsy tena amin'ny lalàn'Andriamanitra ilay kristianina fa aza hoentina any amin'ny lalan-diso aza atao fangorona karena ilay anaran'Andriamanitra sy ilay baiboly zany ve de fanendrehana tsy fanendrehana zany fa fanitsiana amy tokony ho izy araky ny baiboly tsisy ny zavatra nlazaiko to zavatra misy daholo fa tsy zavatra foroniko ka samia misaitsaina tsika ary zao mangataka anareo pastera rehetra reo na pastera aiza zay na pastera amin'inona zay tsy hanavahana mba manaova fivoriana kely nareo mandinia tsara aloha fa defa anisan'ny mahamenatra ny reny hoe fiangonana mitondra ny anarany hoe Jesosy ohatrany Jesosy mamonjy mandeha mifamango monjy anatin'ny fiangonana any mampalahelo ane zany mampalahelo zany ve ny fiainana kristianina ny fampitory any amin'ny tribunaly inona moa ny antony nampisy totondra ao anatin'ny fiangonana Jesosy monjy fampitorina io resaka ara-bola io satria ny kristiana dia mandeha ara-nofo loatra ny ara-panahy de tena tsy hitanao hoe aiza fa mandeha inona napitsy ady vola io satria miady ho mpitantana am'ilay fiangonana daholo satria ilay vola be ao fa raha tena hoe araky ny fanahy teneninareo tena hoe araky ny fanahy tena ara-panahy no ambony tsy nisy zany tsy nisy zany ka anjaratsika mieritreritra tsika milaza misoratena ho kristianina fa tsy maninona fa laza zay gentilisa ty koa no mahita zavatra tsy mety ataony tsika kristianina ary raha ny fiainana andavanandro aza raha hoarina am'ireo mpino silamo reo tsika kristianina aleoleo lavitra kokoa mahita ny fiainan'ireo andavanandro toy zay fiainantsika kristiana tena feno faharatsiana satria inona ny antony tsy mitaiza ara-panahy mitaiza tena araky ny fanahy lay pastera lay mpitanjona fa mitaiza ara-nofo de ny hanendrika harena
de rariny raha reny ny fiainatsika kristianina ny fiarahamonina mihoatra lavitry ny gentiliza regny na fomba fiteny voaporofo ao anatin'ny commentaire moa zany na fomba fiteny na ny fomba maro maro mihitsy misy moa milaza atsika raha silamo rany misy mamono olona mandretra ny olona rehetra tompoka de misy ny ratsy misy ny tsara na amin'inona na amin'inona na amin'inona na amin'inona na firenena rehetra de misy ny olona tsara misy olona ratsy misy maintoditra mpamono olona misy votsoditra mpamono olona misy maintoditra tsara fanahy misy votsoditra tsara fanahy misy maintoditra ratsy fanahy misy votsoditra ratsy fanahy fa tsy zay no entina hitsarana andeha anaovana ana fa aleo kokoa aza mahita ny fiainany zareo reny toy zay mahita fiainatsika kristiana zay indray aloha n'androany